Izay ny amin'ny vovoiny fa magazay fivarotana fitaovana ilaina amin'ny fanamboarana trano. Dia tsy talatamady izay anampanao politika avy amin'ny antoko mapara no noravain'ny mpitandro filaminana niaraka tamin'ny vatany ny herinandro lasa teo. Miresaka ny zava-niseho indrindra ary Razafimahefà Hermanana, tompony magazay sady mpanao politika. Niarany antsunjay ny herinandro lasa teo i Razafimahefà Hermanana, mpanao politika avy amin'ny mapara no sady mpandraraha ara-toekarena. Mpitandro filaminana niaraka tamin'ny vatany no nandravany magazay ny fivarotana fitaovana ilaina amin'ny fanamboarana trano eny Talatamaty. Maramila Emoreg 520 hoentina pick-up telo zany miaraka amina vatany sy mpandrava trano 50 lahy. Amin'ny enina maraina moa zareo zany dia nandroaka mpiasa tao izay sasa-mambevavy ny tratrany tao satria ny sasany dia mbola tany amin'ny toerana nisy azy avy mpiasa. Dia nroahana amin'ny enina maraina zany ireo mpiasa ireo ary navoaka teny amin'ny arabe ny entam-barotra atao amin'ilay zany. Dia ny tena moa dia nangina raha hitanareo tsara angamba tsy mba niteny tsisy réaction mihitsy. Dia niasa botsy tamin'ny herinandro teo ihany indray zany dia mbola niveriny ireo vaditany miaraka amin'ny miaramila sy ny mpandrava trano ary dia noravaina hatramin'ny fotony mihitsy zany magazay izay apatsahiviketo fa ny trano dia ana zany nanamboatra azy zany misy permis de construire vao amin'ny commune Talatamaty ary ny tany dia hofaina misy bail commercial, fond de commerce moa zany dia misy ny fond de commerce zay zany ny tompony fond de commerce. Ka misy fotoana moa andinany fa misy fotoana tsy maintsy tenenana ihany koa ka manoloana n'izao atao tena atsojay sy fampiasa-kery sy fampiororona zao mihitsy dia manao antsoavy ihany zany ny tenanay hoe oka mihitsy ny mpamatsy vola aloha avy any ivelany na malagasy na vahiny mbola tsy ho avy leto Madagasikara aloha fa tena mbola jadona neto ary tena fanjakan'ny baroa tsisy fanarahana ny lalàna mihitsy didim-pitsarana rehetra izay mivoaka dia afaka manaporofo ny tenanay fa dia mbola mandrara ny fandravana ary ny didim-pitsarana farany izay mbola tsy mivoaka ny grosy dia milaza fa hoe mandra-pivoaka ny pile na hoe pourvoi dans l'intérieur de la loi mandra-pivoaka an'izay pile izay dia tsy tokony misy ny fandravana kanefa dia nyravana ohatran'izao zany ny fananana izay fananana izay mba naorina ary misy mpiasa roapolo ao ary ireo roapolo ireo dia misy efatra fianakaviana mipetraka ao roahana amin'ny andro rinina be tsy fanao naizanaiza eran'izao tontolo izao zany tsy azo roahanao amin'ny andro rinina natapahanao ny jiro na ny rano zay ny maika moa fa ny trano ravana sy roahana ny olona ka dia efa tena hoe république bananière fanjakan'ny barony eto ka dia tena tsy makasitraka an'izany ny tenanay Everiny Razafimahefà Hermanana fa tsy voazy ny mpandraraha malagasy raha tiana ny atongavany mpamady vola eto amin'ny firenena dia maro ny ezaka tokony mbola tanterahana ao anatin'izany ny fiovampihetsiky ny mpitondra manoloana ny mpandraraha malagasy.